Nisa enina mifitopolo kosa ireo contrôleur de commerce navita fiainana no noraisina tamin'ny fomba ofisialy io maraina io andiany fa 2020 amin'ny contrôleur de commerce moa ireto navita fiainana ireto avy hatrany dia andrainy asa ireto mpianatra ireto. Navoaka tamin'ny ofisialy io maraina io ny andiany fa 2020 amin'ny contrôleur de commerce navita fiainana. Nahatratra enina amby fitopolo isan'izy ireo ary avy dia nanamafy ny ekipa efa-perinasa ao amin'ny fanaraha-mason'ny varotra eo anivon'ny ministera. Notanterahana tetsy amin'ny tranoben'ny varotra sy ny indostria Antaninarenina ny lanonana mifandraika amin'izany famoahana andian'izany io maraina io. Niaraban'ireo mpanara-mason'ny varotra vaovao sy ny sodrano azy ireo mba ho tafiakatra eo amin'ny sehatry ny asa ny ministry ny varotra Ramatoa Holkar Malasone. Miaraka amin'ireo io aminay toa zafy ity satria dia zava-dehibe tokoa ho anareo ho an'ny ministera izao fandraisana sy famoahana dia mifampitomboko izao hiasa eo anivon'ny ministera ny varotra dia akinambaka teo isaorantsika n'Andriamanitra zavatra rehetra satria izy no ampimisina sy ampiny ihany koa azahoantsika fahasoavana toy izao satria fahasoavana lehibe na ho an'ny ministera na ho anareo ny zao hoe lanonana atrehantsika izao. Tafiditra ho mpiasam-panjakana ireo mpanara-maso misy enina amby fitopolo vaovao ireo. Izy kosa niatrika asa ahafahan'ireto mpanara-maso ny varotra vaovao ireto mifehy kokoa ny asany ny fito ka hatramin'ny 12 febroary avy izao mialohan'ny amin'izay izy ireo ireo